Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nigadona any Antsiranana androany filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta mahafaly. Nisy ny fitokanana foto-drafitr'asa tamin'izany izay nanamarika ity androany ity ary ny fitsofan-drano any Mahatsangy sambo mpitatitra solika ny logistique pétrolier. Voatonga tany Antsiranana renivohitry ny faritra Dianandro any filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta mahafaly dia nitsodro rano ilay sambo mpitatitra solika ny logistique pétrolier. Efa vonona teny toerana ny tavoahangy champagne ka nitoraka tamin'ny vatan'ilay sambo nitondra ny anarana hoe Mahatsangy izay midika koa hoe mahavita mirefy 20 metatra amin'ny 7 metatra mahazaka solika hatrany amin'ny 7 tapitrisa sy 9 hetsy litatra izay mitsinjara ao anaty citerne 20 manana hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora ary tatsambo malagasy avokoa no miandraikitra azy. Mamatsy ireo tobin-tsolika any logistique pétrolier amin'ny faritra Morotsiraka Madagasikara Mahatsangy. Etsy andaniny mampiasa fiarabe 700 sy sambo mpitatitra entana 2 ary baka iray ny logistique pétrolier. Rehefa vita izay dia nitokana ny bureau régional ny fizahan-tany ny faritra Diana sy ny ampahandalana atao tampon-tanàna ny Diego ny délégation izay tafiditra ao amin'ilay tetikasa pôle intégré de croissance, ny scanner vaovao sy ny groupe électrogène ny hôpitaly manara-penitra.